Timoty voalohany, toko 13. Mahatoky izao teny izao. Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina, dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manatsiny, manambady tokana, mamono ny tena, endry, tia filaminana, mpampiatra ny vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamily anady, tsy mpikapoka fa mandefitra, tsy mpilahady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana ny fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zaza vao amin'ny fivavahana, fandrao mihebohebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy. Fandrao ho lavo amin'ny fananatsiany sy ny fandriky ny devoly. Ny diakonina koa toy izany ihany. Ho mantiny, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina, ny amin'ny finoana, amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka izany toetra ireo aloha dia vao hanao ny asan'ny diakonina izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany. Mantona, tsy mpanendrikendrika, mamono ny tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakonina samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakonina dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena hankaty aminao faingana aza aho. Fa raha tratra ela aho dia ny ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra, dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary hiara-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy, hita ny anjely, notoriana tany amin'ny jentilisa, ninoana teny amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra.